Makasika izay raharaha-beriza izay hatrany dia nanatanteraka hetsika fanairana fangatahana ny famoahana ny ity mpianatra ity izay nampidirina ponja vonjomaika nanomboka omaly ireo mpianatra eny Akatso androany. Hetsika fanairana nentina nanamafisana ny fangatahana amin'ny amoahana ny beriza no nataon'ny mpianatra teny Akatso izay mitarimy ny comité des jeunes universitaires de Madagascar androany. Ho azy ireo fangatahana ny zon'ny mpianatra no mitarika tamin'ny fisamborana ny beriza mpitarika azy ireo arak'izany dia nilavin'izy ireo nivesatra miompana ny fikasana anonga-mpanjakana hitazomana ny beriza any am-ponja ny tsy afa amin'izao. Dia ny ambany any izany le mpianatra tsy manao examen dia tsy mianatra ny université n'izao fotoana. Hatramin'izao aloha izay mbola tsy mieritreritra resaka fidinana an-dalabe fa ny zavatra eritreretinay fotsiny dia conscientiser ireo mpianatra ireo. Izao manko ny fotoana anankiray ahafahan'ny mpianatra miray hina, ahafahan'ny mpianatra tena hita fa tena mpianatra marina reto ary tena miray hina reto mpianatra reto ary manentana ireo mpianatra namana ireo zahay fa izao fotoana anankiray mba ahafahantsika miray hina, mba ahafahantsika maneho ny firaisan-kinantsika mba tsy potehan'ireo mpanao politika ireo tsika mpianatra. Karana bourse zato isan-jato ny resanay, resaka infrastructure izay tsy ampy aty amin'ny université ny resanay, izay ve ny atao samborana anay raha tsy hoe akory angambany hitarina na hoe manamboatra foja vaovao manara-penitra angambany ampidirana anay mpianatra reto raha tsy hoe manao an'izay angamba fitoram-panjakana ataoko angamba fa tsy ombanay eo atsafary. Ka ny olona manko raha vao hitady motif hitazomana olona dia foronina daholo sy zavatra rehetrarehetra reo fa tamin'ny voalohany ange iarahantsika mahita ange tamin'ny voalohany resaka rongono no antony samborana anazy dia mino eo indray izy miova hoe resaka hoe chef de banditisme dia aty aoriana indray izy miova hoe resaka fanonganam-panjakana iova inona indray zany izy afaka apitra tsy fantatra intsony ange ny tena marina amin'ity zavatra fa zavatra nitakina teto dia tsy otra kely ireo zavatra anankitelo ihany zavatra nitakina teto fa tsisy ankoatr'izay fa raha nitaky ankoatr'izay zay dia izay ngambany za ataoko fa zavatra hafa. Miendrika fampiroroana ny fisamborana ny mpitarika azy ireo ho ny mpianatra. Eto zahay dia manaitsa mihitsy ary mahagaga hoe fa maninona ny akizena atao hoe dahalo ny olona mitaky tsotra atao hoe chef na bandit. Maninona no atao an'izany le olona rehefa mitaky ny zony mitaky ny zony hoe ataovy mandeha amin'ny norma ny jiro sy ny rano, mitaky ny zony hoe ampandehana araky ny tokony ho izy ny système le midezay ampiarina eto amin'ny université apetraho ny infrastructure mifanaraka amin'izay fa rehefa mandeha ny zanaky ny kialahafa ve atao zanaky kialahafa ve Madagasikara, ny vahoaka ve atao zanaky kialahafa, rehefa beriza dia alefa tsy afa fa rehefa ny zanaky ny ao amin'ny fitondrana manao boîte de rose etseroa dia jereny miaramila fotsiny zany ve no atao hitondrana ty firenena ity ary ny dahalo any ambanivohitra rehetrarehetra any misy dahalo any maninona raha ireny no ampidirina any Atsiafahy, maninona fa maninona reny menareo 22 milliards dia maninona zay rehefa mitaky tsotra tsy menareo an'izany fa ny Atsiafahy sahaza anay fa maninona fanontaniana no apetraka ho an'ny fitondrana mahefa. Raha tsy misy ny fanapahan-kevitra mifampo azy ireo avy amin'ny fanjakana moa dia mafy ny hetsika ary vadika ho fitokonana fobe izany manomboka amin'ny herinandro ambony.